Ny fiangonana Adventiste amin'ny tany niany fafito dia mbola miaina amin'ny teny filamatra hoe andeha aho. Namafisina nefa izany amin'ny alalan'ny teny filamatra hoe mifototra amin'ny Baiboly, mifantoka amin'ny hiraka ankehitriny. Ao anatin'izany no ahitana ireo pekady efatra banjin'ny fiangonana Adventiste amin'ny tany niany fafito magneran-tany hatramin'ny taogno 340. Dia ny fiombonana amin'Andriamanitra, firesagna amin'ny fanahy masina, ny mahizatsika ao amin'ny Kristy ary ny hiraka ho an'ny rehetra. Io nambaran'ny filohan'ny Federasiona Madagasikara Avaratra, Pasteur Samizara Samuel Tsiafa, nandritra ny toriteny izay nataony ny sabata 7 ny volana Febroary 2024 lasa igny. Nitsondrinany koa fa tokony voy izany teny filamatra izany ny departemanta rehetra amin'ny alalan'ireo drafitrasa izay ho tanterahiny. Voatolotra ny sabata 7 Febroary teo igny, ireo staff, chef de grande zone ary ireo coordinateurs régionaux hiara-iasa amin'ny departemanta ny ministère ny tanora aty amin'ny Fédération ny Madagasikara Avaratra na ny FMN. Hagnaparitaka ireo dinikasa rehetra izay niaragna nanapaka entigny mampandroso ity ministera ity ato agnatin'ny FMN, hampiatra ireo fitsipika mifehy fikambanan'ny tanora Adventiste mba ahafana mametraka ny atao hoe fanavoazana no andrasana amin'ireo staff, chef de grande zone ary ny coordinateurs régionaux hoy ny départementan'ny tanora aty amin'ny Fédération de Madagascar Avaratra, chef Otari Persévérant. Ny andrasana misy ireo dia ny afahan'izy ireo zany manaparitaka ireo dinikasa rehetra izay nirahana nanapaka tao anatin'ny 2 andro zay, ary mbola mitohy zany izy io amin'ny hariva ity sy bakariva ity mbola mitohy ilay dinikasa izay mbola atao satria mbola tsy vita izy io dia miparitaka amin'izay ireo CR, CCZ ireo manaparitaka azy any anivon'ny CD, ny anivon'ny DC na le directeur de club sy sisa rehetra. Zay zany zao zavatra lehibe takila ataon'izao tsirairay aby ary mba hametraka mihitsy zany ilay atao hoe fanavaozana indray ny fikambanana indrindra amin'ireo fampiarana ireo atao hoe fitsipika amin'ny fikambanana izay miarahana anapaka teo anivon'ny federation. Ho antsika tanora rehetra
miantsanao Andriamanitra. Ny hevitritsika moa zany mba hevitra amin'ity taona ity dia hoe inty aho zaho manasanao mba hanompo tena ho antsika tanora zay efa nangatsika teny fikambanana atsika mba andraindray fanamiana iverina dahara ho antsika zay mbola tena fa ao anatiny teraka goto zao dia mampahiry antsika anodia zany hatrany. Nahatsapa ho manana tombony ireo staff CZ ary ny CR vonona izaran'ny fiofanana izay azony izy ireo raha ny fagnazavagna nataony solontegnany. Hevitra sy tovomarika rehetra azo dia ho ampitaina any amin'ny faritra izay misy anay ka hiara-iasa akaiky amin'ny ireo atiky rehetra izany ny chef de grande zone, ny coordinateur ny district ary ihany koa ny CE ao anatin'ny fiangonana. Ka ny klasy mpandrosoana zany ny tena nandanena fotoana teto sy ny cahier des charges ka azo antoka zany ilay toromarika rehetra no tafapita any amin'ireo sampana misy club any amin'ny fiangonana any amin'ny faritra zay mifototra amin'ny baiboly mifantoka amin'ny iraka ny ministère ny tanora ato amin'ny FMN tary ny chef Otari persévérant département tany tanora adventiste no nisantitra ny fanonam-pariagna izany tamin'ny fanokafana ofisialy ny tampiasan'ny tanora tato agnatin'ny fédération izay nataony 20 febroary lasa igny teto Antsiranana tamin'ny alalan'ny teny filamatra izay ho banjiny mandritra ny fiompotoagna hitantagnany izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:9 manao hoe inty aho iraho aho. Nilaza ity tompon'andraikitry ny tanora ato agnatin'ny FMN ity fa fanamby lehibe no apetratsika mandritra ny telo taogno hitantagnana dia ny ameriny ireo tanora efa nametraka fanamiagna ary nitazogna ireo tanora mbola ao agnatin'ny fikambanana. Izany rehetra izany nefa dia tsy vita raha tsy misy fiara-miasa matotro hampitarika sy ny filopitarika hoy ny fagnazavagna izay nataony.